Sehatry ny fampianarana ambony kosa no maranantsika ny fampahalalam-bo vaovao entina nazarana sady ireo mpianatra hiatrika ny taom-pianarana vaovao dia tsy maintsy misy ny fiaonana eo amin'ny samy mpianatra ny mpianatra sy ny mpanabe raha ny fanazavana azo avy eo anivon'ny sekoly ISFPS leader ilaina raha teo ny fifandraisana hoy ny taliany sekoly. Isaky ny santatra taom-pianarana vaovao ny lalam-piofanana sy ny sekoly ambony samihafa dia tsy maintsy miroso amin'ny fiarahana amin'ireo mpianatra ho fanikafana amin'ny fomba ofisialy izany taom-pianarana vaovao izany. Karazana fampidirana ihany koa ireo mpianatra amin'ny sehatra vaovao izay ianarany mandritry ny fotoana maro no atao mandritry ny fiaonana tahaka izany. Izany dia natao indrindra ialana amin'ilay mitsitokatokana ny mpianatra ary tsy afaka mifandray amin'ireo mpanabe sy ny namany manodidina azy. Izany ny fidirana ara-fomba ofisialy ny sekoly. Dia izany dia natomboka ny fotoam-pivavahana izay niarahanay tamin'ny tapany maraina ary amin'ny tapany hariva kosa izahay dia hanao resaka activité culturelle izany hoe hiara-faly ny mpianatra izany hoe misy zany ny fandraisan'ny mpianatra tsirairay anjara toy ny hoe fanaovana vakoka isaky ny faritra toy dia misy kokoa zany faninanana izay ankizy mahay dia io zavatsy ireo zany dia andraisan'ny ankizy loka isan-karazana. Mampiavaka azy aloha ny aram-pinoana aloha dia nenay ny saina ampiarahana finoana izany mampiasa ny atao hoe théodicée zahay. Dia ny manaraka izay koa ny masaina fanay koa dia izao nenay ny mpampianatra dia isan'ny mpampianatra matianina ny tena tadiavina izay mpampianatra efa manana traikefa misakatra izay atao dia izay zany misy aloha hoe mampiavaka kely anay amin'ny hafa. Mbola azo lazaina ho mbola vitsy eto toerana ny sekoly ambony mampiofana ireo mpitsabo mpanampy sy ny siansa mahaolona. Izany dia entina ilazana ihany koa fa vitsy ireo mpianatra no miroso amin'io sehatra io. Na izany aza nefa dia miesaka ireo tsy miankina mandray fanamby amin'ny fampitomboana ny fampianarana eto toerana ahafahan'ireo tanora malagasy misafidy izay mendrika ho azy. Ny fanapahan-kevitra entitra izay niraisin'ny filoham-pirenena Rajaonary Mampianina mahakasika ny fitrandrahana tsy ara-dalàna ny andramena eo ihany koa ny tontolon'ny politika amin'ny ady-hevitra samihafa amin'ny fanendrena ny izay mety ho praiministra ireo no isan'ny noentina tamintsika tamin'ity fampahalalam-baovao tamin'ny valorariva ity dia isaorana feno toko lasitoko-vavy nanaraka izany hatramin'ny farany inona fa tsy saraka amin'ny fahitalavitra maha-TV anao amin'izao farany herinandro izao mirary farany herinandro sambatra toko lasitoko-vavy veloma tompoko.